ray mitra fotsiny misy feo mandeha any milaza fa John Lennon niseho milay teo ambony Jesosy fa jereo ny afarany ratsy afarany ka ze resaky zay manimba toetsainy zay zavatra zay ka mila hitsiko satria zavatra tsy karotra eto amin'ny pejy de fampitahorana foana resaky vavahana fampitahorana foana ary io voaporofo nisy orananao étude mihitsy raha mijery nareo ny bokyny Bertrand William Russe de miteny izy hoe la religion est fondée avant tout sur la peur. La religion est fondée sur la peur. C'est ny boky nisoratany Bertrand William Russe. Karaha ohatra anao zany ozy izy tsy nifidy ny fivavahanao fa le fivavahana ny lovanao de mietrereta vatana. Averiko. Raha ohatra tsy anao nifidy ny fivavahanao fa fivavahanao ny lovana, zany hoe ny ray aman-dreninao dadabenao kristiana ianao de mietrereta vatana. Satria fivavahana de fampitahorana foana io de tsy mahazo mametraka fanontaniana momba baiboly ianao tsy mahazo inao zany ametraka fanontaniana sy fanazavana ianao fa de tena hoe mbola voakely ianao mbola tsy zavatra fantatra akory de fa tonga mibatisa de croix de Jésus de so tsy tafiditra ary amin'ny fanjakana lanitra raha voateraka eo ka matampoka eo de tsy tafiditra ary zay le mahatonga le fanaovana batisa le hoe zaza mbola bebe iny tsy zavatra fantatra de ataon'izao la croix iny de iny satria ona tonga de markena ny antony anaovana an'iny tonga de markena maha kristianina azy de amin'izay fotoana zay de tsy efa kristiana izy de efa tsy mbola-tsony zany hoe ny ray aman-dreny no mifidy an'le zaza ho kristiana fa tsy le zaza zay le izy fa raha ohatra ka ny tena marina tsy hoe ny tena marina zany jerenao ny baiboly de i Jesosy no nangataka tamin'ny i John mpanao batisa ho atao batisa satria fa voritsainy izy Jesosy efa 30 taona tamin'izany fotoana zany de nangataka tamin'ny John mpanao batisa atao batisa nga za de raha tokony ho izy zany tsy mety ho batisa hoe mbola voateraka de efa atao batisa io ary zay mahatonga ny ina moa zany fondement ny fiangonana batiste biblique ary raha mihitsy anaty baiboly hoe le dikany hoe baptême de ohatrany hoe forgeron le manatsofoka vy anaty rano iny zay ny dikany hoe baptême tsy haiko ina ny dikany amin'ny teny latin na grec izy iny fa zay ny dikany zany hoe ny batisa ohatsy izy de atsofoka anaty rano zay nanaovan'ny John mpanao batisa ny Jesosy fa tsy hoe zaza tsotrony eto de asiany la croix de vita misy mampitombola an'izay fa toezako le raisonnement hoe fondé sur la peur ny religion mbola kely zany de iny am'izay mbola 2 taona 3 taona de ho an'ny mpiangonana daholo foaza ny ankizy ndao hivavaka aiza ny akanjo tiany kiraro ndao tara lamesa de le ankizy kely mbola 2 taona 3 taona de forcena andeha hivavaka de tonga 10 taona 1 taona de sekolela ady manatrika mihaino toroteny catéchisme confirmation rehetrarehetra de rehefa tonga lehibe de normalement izy raha zombie kristiany zombie tsy zavatra fantany akory ina baiboly na kristiany ina moa zany ny fondement kristianisme ny tantaran'i Jesosy ny historique tsy zavatra fantany fa de efa kristiany izy ohatrany Romule miaramaty amin'ny tao ka katolika iringirino le rika miaramaty amin'ny makatolika azy ery zalahy ka rehefa ohatra ka mbola bebe de fa atao batisa kely asiana miandro katesisa asiana miandro sosoa de forcena foana de ahoana moa anao ny afaky tompo teny fantatra hoe ny kristianisme no fivavahana marina ahoana moa anao afaky tompo teny fantatra fa Jesosy de nisy na Jesosy sosoa nefa ianao raha tsy narana fotoana akory anao nietreretany secret mihitra le resako fa lasa nitombo saka John Lennon na tikitenenina fa varazava le hoe peur le fampitahorana foana io de forcena foana hianatra catéchisme forcena foana hianatra scolade forcena foana de iny am'izay fa kristiana ina moa zany zombie de rehefa apetraky ny kotony olana contradiction amin'ny baiboly ny incohérence anaty baiboly ny justificatif théorique anaty baiboly de tsy mahita valy fa de hoe aneninanao zavatra teneninao io
dia ny 50 na 50 ny commentaire eto raha vao mametraka fanontaniana mikasika baiboly dia tsisy afa-tsy menasy daholo io tratra mikapoka anao mbola hiantso an' Jesosy anao ndray andro any anenenanao zay zavatra teneninao zay le izy satria les religions est fondée sur la peur zany hoe zany anao zany tsy afaka manontany mihitsy hoe olo rehetra mba magaka ihany ange zany efa maninona no izy moa i Luc miteny fa tany ana ina moa zany tany Nazarety i Josepha sy Marie nefa i Matthieu miteny fa tao Bethléem i Josepha sy Marie de vao manontany anao hoe vraiment c'est débile c'est incohérent de tonga de anenenanao zany io inao zany fanevatevanao Jesosy io faniratsirano Jesosy io de misy kapoka mamay azo anao hoe ny fofinahinao makatsy makaro asorona aminao ny ainao tsisy afa-tsy menasy sy fampitahorana raha vao metraka fanontaniana mikasika le baiboly sy le fivavahana satria zay nitonana fivavahana hatramin'ny voalohany tany hoe ampitahorana ny olona ampitahorana foana ny olona tram'izay ary zao nge ny olombelona tantalo vao mbasa mametraka fanontaniana sy mandala baiboly fa tram'izay de hoe boky masina iny boky masina iny de t'as pas le droit de te poser la question t'as pas le droit de remettre en question ce qui a été dit dans la Bible fa zao ny olona efa mandroso de manao remise en question ny olona ohatrany ataoko fa de fa menace foana ny ataony gasy menace foana i tsy miresaka sujet mihitsy raha metraka sujet hoe fa manino zao tsy miresaka sujet izy fa tonga de ianao io faniratsirana ataonao ianao io am'izay zany anao zany tsy mametraka fanontaniana tsony de zongy koa zany anao raha ohatra ka raha olona malemilemy ohatrany olo lafa fa tsy koto de tsy resaka n'itsony satria menace partout ka zay am'izay vao hita tam'resaka hoe John Lennon misy olona any fahita fantatrareo ngamba miteny hoe satria fanirisoany resaka hoe la Jesosy raha tsy asakara razy tsy anenjika ny iza moa Androel de walawala be ny gasy hoe onako Jesosy ve enao ve ambony Jesosy maniratsirany Jesosy nefa miteny fotsiny izy normal hoe tsy sisy asakana tsy anenjika ny Androel na Jesosy ary fomba fiteny zany de zany ve de blasphème ve zany ve de inona zany de gasy zany de sarotiny be hoe niteneny ny fanirisoany Jesosy idelona kely de wa amin'ny miara-manony zao fa ngamo de idelona kely anareo moa le Jesosy Jesosy fe tao efa nandalo tao miara-manonja tao ve Jesosy fa tao Madagasikara ve misy resaka gasy ve ao anatin'ny baiboly idelona kely hoe tsika ao tsika gaso ny kristianina daholo ozlery anaty baiboly ve misy resaka Madagasikara misy resaka ambovombe ve ao misy resaka ambovondramanesy ve ao misy resaka mbalakida ve ao anatin'ny baiboly ao tsisy afa-tsy ina moa zany Damascus ao tsisy afa-tsy Betania ao tsisy afa-tsy Kanaana ao fa tsisy mihitsy hoe ina moa zany Beraketa tsisy an'izany ao da anaty baiboly io tsisy resaka gasy mihitsy ao ary tsisy resaka Madagasikara ary Jesosy telo amin'ny telopolo taona nipetrahany Jesosy tatokavany Jesosy teto ambony tany anaty telo amin'ny telopolo taona Jesosy tsy nanam-potoana akory mba nandehananao kokoa any gasy tsy nanam-potoana izy anatin'ny telo amin'ny telopolo taona nefa Jesosy afaka mandeha vaisseau spatial izy afaka mandeha scoop volant izy afaka mandeha izy ary moa zany olona ino misy olona moa zany Andriamanitra omniprésent afaka amin'ny se téléporter Jesosy tak de tonga Madagasikara vitan'i Jesosy zany raha taona de anatin'ny telo amin'ny telopolo taona Jesosy tsy nakany Madagasikara de nareo mieritreritra fa hoe anareo Jesosy de hoe Jesosy nidinanareo ianareo gasy nidinan'i Jesosy taty tany ary efa mazava mihitsy ao anaty baiboly ao hoe navitra ny zanak'Israely natongavany taty fa tsy hanavitra anareo izay nareo manio eo amin'ny fiainana rehetrarehetra io aiza Israely am'izao ary Jesosy efa nan'ny teny mihitsy hoe misy vahoaka voafidy peuple élu parmi les peuples zavatra efa misoratra mazava be anaty baiboly fa zany de tsy azo ny tenisany zany tsy azo ny tenisany zany hoe Jesosy ny Israelianina ny fidiny fa tsy nareo ary tsisy raha iny Jesosy anareo a Madagasikara ao John Lennon
tsy hoe tonga any amin'ny John Lennon mihitsy. De John Lennon zany teny hoe zay ozy izy populaire be the Beatles. Mety tsy fantatra sasany izy zany John Lennon zany. John Lennon zany mpihira tamin'ny tarika the Beatles. Zany the Beatles zany 4 garçons dans le vent. Groupe niforona tany Liverpool mpianatra lycée. De nisy ny Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, de izy le bandry Ford sadidika anankiray faefatra. Fa John Lennon anisany lead vocal miaraka amin'ny Paul McCartney. De niteny le ry hoe zay the Beatles izy plus populaire que Jésus. Misy mamarina an'izany satria zalahy fantatra na zao tontolo zao. Nareo mety mahafantatra ny Jesosy fa tsy mahafantatra ny the Beatles. Fa zany the Beatles zany naiza na any Chine, any tsy populaire any Chine, izy moa Jesosy zany tsy populaire any zany. Nefa Chine firy milliard ny mponina any, amina milliard. Tsy fantatry ny any zany Jesosy zany. Fa the Beatles midy any Chine ripaka. De maro zatra teny John Lennon zay mbola malaza populaire noho Jesosy. Io ny ampiasain'le kamatsy hoe fa nieso hoe miresaka Jesosy ino moa zany aiza mbola azo anazy satria niresaka Jesosy ake defian'i Jesosy ake John Lennon izy de ahoana ny afarany. Ka zay ny tiako na izy hoe nafatiny John Lennon tsy Jesosy mikapoka azy. Jesosy ino moa zany defa ino moa zany varatra ho azy. Fa nisy olona ino moa zany déséquilibré. David Chapman misy favoazana kely ny sainy ohatrohatranareo ihany. De lery tena fanatika ny izy moa i John Lennon. De fanatika ny John Lennon izy de anatin'ny hirany John Lennon misy talo Imagine de anatin'ny Imagine misy resaka hoe Imagine there is no religion. Dikan'izany hoe manofy aho izy John Lennon raha ohatra ka tsisy fivavahana tamin'ny tambony tany de laona ny olona rehetrrehetra. Tsisy ady teto, tsisy gera teto raha tsisy fivavahana. Hasaratra mitombona zany. Fivavahana no nahatonga faty olona be indrindra eto ambony tany. Fivavahana. Na samy katolika sy protestante any Irlande, na ny Islam sy ny kristiana, na ny croisade, ny fivavahana foana no tena mahafaty olona be indrindra. De maro zay teneny John Lennon zany imagine ozy izy hoe tsisy fivavahana teto tany de ilamina daholo tsika, ho prala daholo tsika, hifankatritsika teto ambony tany. Ohatrany tsy tiavanareo anahy, tsy tianareo may zany satria za miresaka fivavahana. Zavatra tsy tokony hisy mihitsy zany. Tokony pralatsika, tokony fankatritsika, fa le fivavahana io no maharomotra anareo. De zay mahatonga anareo tsy tia ary be dia be tsy tia mipetsokoto noho ny fanankanako fivavahana. Be dia be tsy sa makasary amin'ny kotokory satria be dia niavana devoly iny. Ka zay le izy. Ka le David Chapman nihaino le John Lennon miresaka Imagine de le izy fanatika hoe tena zany ny olona tena sososô. De rehefa nitena John Lennon hoe zay populaire noho Jesosy. Tsy mety am'lery. Tsy mety am'lery le izy. Ary lery alohan'ny tifitra ny John Lennon de nihiry lery hoe Imagine John Lennon dead. Imagine John Lennon dead ozy lery. De zay ny tifirany i David Chapman izy moa John Lennon fa tsy hoe varatra na tsy haiko misila na alefan'i Jesosy. Non. Raha ny fahafantarako ny zan'Andriamanitra zany fitiavany zany. Zan'Andriamanitra zany fanampiany zany, fandeferany zany. Ko maninona moa zany raha vao manakina kely na mametraka fanontaniana mikasika Baiboly de tadiavinareo hoe misy kapoka azo an'le olona. Zany hoe zany le Andriamanitra reo zany natao anafay foana ary terroriser, apatahotra. Zay le Andriamanitra anareo. Ka zay ny tiako ahitsy hoe diso be zany. Diso be zany aza resta le ohatra mikasika ny John Lennon fa tsisy fandraisana am'izay Jesosy nareo zany, tsisy fandraisana. Fa nareo miezaka foana ampatahotra olona hoe am'izay ny olona tsy mametraka fanontaniana mikasika le Baiboly. De ampitahorina foana raha vao miteniteny Jesosy zany, maty aho azo Jesosy. Ka ino moa ny ataon'i Jesosy? Misy olona ankizy ray tapitrisa
any atsimo tsy misakafo voateraka de maty hoatsy nona de ino hoe ataony Jesosy tsy zatra ataony Jesosy zany io fa raha voatra zany ka mametraka fantena mikasika baiboly de iny Jesosy zany miaraka amin'ny misila miaraka amin'ny rokety zay le izy ka raha ohatra ka Jesosy natao anenjika n'izay mba manivaziva anazy zay mamazivazy azy de tsy tabidika an'izay Andriamanitra nareo tsy taba fa tsy zay ny ampitahorana andra hoe John Lennon nanteny an'iny de mba tahotra kosa fanirisoa am'izao satria John Lennon ara inona nafarany inao zany pitehan'i Jesosy satria niteny hoe populaire an'o Jesosy ka raha miteny hoe John Lennon hoe populaire an'o Jesosy zavatra marina zany de zay ve ny asosy tahin'i Jesosy débile nareo débile